Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ripino Islam. Amin'ny ty androany tetsika insha Allah dia iresaka ireo zavatra fahazaran-dratsy matetika miseho rehefa tonga tahak'izao ny volana Ramadan. Nefa izany fahazaran-dratsy izay ataontsika mpifehy vava zany matetika mampihena ny valisoa sy ny tombotsoa amin'ny fifehezana izay tokony ho azontsika. Inona avy ireo fahazaran-dratsy izay tokony ho sitahantsika, hialantsika ary hatahantsika lavitra mandritra nyity volana Ramadany ity. Voalohany amin'izany dia ilay fantatra amin'ny anarana hoe al-israf, ny fandanindaniam-poana. Matetika hita amin'ny volana Ramadan atsika mikarakara sakafo, manomana sakafo be dia be izay mihoatra lavitra ny mahazatra antsika amin'ny andavanandro. Nefa ny tadidio tsara fa ny volana Ramadan anie ka nalefa ny tompo Allah satria izy io sekoly fanabeazana ny mpino Islam. Beazina antsika mandritra ny Ramadany ara-panahy, beazina antsika ara-tsaina, beazina antsika ara-batana, ary beazina ihany koa antsika mba ahay tantana mandritra an'izany volana Ramadany izany. Raha ohatra ka talohan'ny natongava ny volana Ramadany dia ny sakafo antsika intelo isan'andro dia tokony amin'ity volana Ramadan ity mihena izany fisakafoanana izany ka lasa indroa isan'andro. Ny suhour sy ny iftary no tokony ho ataontsika amin'izay. Ary rehefa mikarakara iftary dia tokony ahena ihany koa ny sakafo, izany hoe sakafo tsotsotra no tokony ataontsika. Fa tsy sanatria rehefa hisakafo antsika amin'ny hariva dia karazan-tsakafo mandeha 20 miara hohanina amin'izay fotoana izay. Nefa rehefa antsika tena noana teo amin'ny mpifehezana dia tsy mahalany akory izany sakafo be dia be izay nomanintsika izany. Hany ka matetika isan'ny maraina dia ireo vehivavy vadintsika, anabavintsika manary sakafo foana isan'ny maraina. Izany hoe sakafo mandeha vilany iray, vilany roa ary iny izy ireo isan'ny maraina. Mba fantatrareo ve iza ny olona mibenefisie amin'izany sakafo ariana isan'ny maraina izany? Tsy iza akory afa-tsy ireo olona mpaka katsakentana na ny vary kisoa, izy ireny no mahazo an'ilay sakafo entin'izy ireo ampihinanana an'ilay kisoa ka lasa antsika amin'izay fotoana izay raha tsy mahay mitandrina, raha ohatra ka tsy mahay mitsitsy antsika mandritra an'izany volana Ramadan izany dia lasa tahaka amin'ny mamelona ny kisoan'izy ireo, tahaka amin'ny mamelona ny zavatra ratsy na ny zavatra fady atsika. Ka mila mitandrina antsika ahena ny fisakafoanana, ahena ny sakafo. Tokony indroa ihany tsika hisakafo amin'ny Ramadan ary rehefa misakafo amin'ny hariva ahena atao tsotsotra satria tanjona ny volana Ramadan hampihena ny vatantsika, hanala ireo tavy sy ireo jabora ao amin'ny vatantsika mandritra an'izany volana Ramadan ary izany mahatonga antsika malaky reraka satria ny fontsika dia fonosiny izany tavy izany. Rehefa vao manao asa kely dia antsika reraka ary sembotra noho izay tavy izany. Ka nalefa ny Allah Ramadan ho an'izay olona tsy afaka manao rejima dia rejima automatique mampihena an'izany tavy. Ary rehefa tokony lasa ny Ramadan dia mihena mandeha 5-10 kilo. Ny mpino Islam rehetra maivana izy aorian'izany volana Ramadan izany. Ary tsy vitan'izany fa tompo Allah nandrara ny fandanindaniam-poana dia niteny izy ao anatin'ny Korany manao hoe wakulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Ary mihinana ianareo ary misotroa ianareo
fa aza mandanindany foana satria izy Allah dia tsy mankasitraka no sady tsy mankatia ny mpandanindany foana. Ary mbola miteny izy amin'ny andininy hafa manao hoe innal mubadhirina kanu ikhwana shayatin, ireo mpandanindany foana neka lasa ho namana sy rahalany ireo devoly. Ka raha ohatra ka tianao niataka ny devoly, raha ohatra ka tianao hiataka ny hatezerany Allah, dia ahenao ny dépensenao amin'ny ity volana Ramadan. Raha tsy hoe manasa olona anao i-invité, mikatsaka ny fahasoavana lehibe amin'ny fampisakafoana ny olona amin'ny Ramadan, hafa zay. Fa raha ohatra kosa ianao sy ny vadinao ihany dia tokony hihena ny dépensenao amin'izany volana Ramadan izany. Ny fahazarany ratsy faharoa tokony ialantsika amin'ny Ramadan dia ny fahavokisana diso tafahoatra. Satria nahoana? Matetika ny olona rehefa voky dia tsy misy zavatra miditra intsony ao anatin'ny sainy. Ary matetika ihany koa ampahany amin'ny olona rehefa noana izy tamin'ny maraina, tamin'ny atoandro, dia ny eritreriny hoe rehefa tonga ny hariva dia hamely mafy zao amin'ny sakafo, na ihany koa ihina izay faran'izay vitako. Nefa tsy zany tanjon'ny Ramadan. Ny tanjon'ny Ramadan dia hampamaivana ny vatantsika. Ka rehefa tonga amin'ny hariva, mihinana kely ianao mba hahafahanao manenjika ny salaty tarawih, mba hahafahanao manenjika ny salaty l'Aisha, mba hahafahanao mamaky Qur'any amin'ny alina, mba hahafahanao manao tahajjud amin'ny alina, mba hahafahanao ihany koa manao istighfar, mibebaka amin'ny alina, satria ny Ramadan dia fotoana fohy 30 andro fotsiny. Dia mila mahay manararaotra antsika amin'izay, dia ahena izany torimaso izany, ahena izany sakafo izany, ahena ny zavatra rehetra izay mahazatra anao. Ary tadidio ihany koa fa mpaminany sallallahu alaihi wasallama dia nanome antsika solution tokony ahafahantsika miaina eto ambony tany. Ny teny izy rehefa misakafo ny mpino Islam dia zarany anankitelo ny kibony. Ny ray apahatelo na ny un tiers dia na ny sakafo izay hohaniny, ary ny un tiers dia na ny zava-pisotro, na ny rano, na ny jus, na ny zavatra rehetra mety hosotroina. Ary ny ray apahatelo ny farany dia ny rivotra ahafahanao miaina mandritra an'izany fotoana izany. Ka raha ohatra ka voazaranao telo izany kibonao zany, dia vitanao ny manao an'ireo fanompoana maro samihafa rehefa tonga ny hariva amin'ny volana Ramadan. Fa raha ohatra kosa nampidirinao sakafo tsy misy na dia zava-pisotro na rivotra, dia minoay ianao fa kamo anao, ary na dia tsy mahavita ireo fanompoana maro izay tokony atao mandritra an'izany volana Ramadan izany. Ny zavatra fahatelo farany izay tokony ialantsika amin'ity volana Ramadan ity dia ny torimaso diso tafahoatra. Tadidio tsara ry mpino Islam, Imam Hasanul Basri rahimahullah dia niteny izy amin'ny teniny manao hoe io Ramadan io dia tahaka ny tsena na braderie anankiray izay misokatra mandritra ny 30 andro. Ka ao anatin'izany 30 andro zany, misy ireo olona nahazo benefisy, naomby, nahazo fahombiazana nandritra an'izany braderie nisokatra zany, ary maro ihany koa ireo olona perte amin'izany. Ka ao anatin'izany fifaninanana amin'ny braderie zany mandritra ny 30 andro, fifaninanana masina izay ataontsika ity, tadidio tsara fa ny mpino Islam maneran-tany dia eo amina 3 à 4 milliards eo no isan'ny mpino Islam. Dia eritrereto amin'izany 3 à 4 milliards zany, mety misy eo amin'ny 2 millions fotsiny no alainy Allah lista miala ao anatin'ny afobe makany amin'ny paradisa. Dikan'izay tsika ao anatin'ny fifaninanana masina, moa ve tafiditra ho isan'ireo olona 2 millions ho tafiditra any amin'ny paradisa, sa hoe anatin'ireo olona zay tsy afa-panadinana antsika mandritra ny 30 andro? Alaivo sara an-tsaina hoe raha misy examen atrehanao mandritra ny 30 andro, dia ao anatin'izany 30 andro zany, moa ve mbola azon'ny tory ianao? Moa ve miditra aminao ny sakafo? Moa ve mahavita manao zavatra hafa anao ankoatra amin'ny famerenan-desona sy ny fiomanana na fanaovana exercice madinidinika? Dia tahaka an'izany ihany koa ny volana Ramadan. Ao anatin'ny examentsika,
ao anatin'ny faninanana masina antsika mandritra ny 30 andro. Raha ohatra ka fantatrao fa fifaninanana masina izy ity, idirana any amin'ny paradisa, de meteza anao ireo olona mazoto sy loha laharana amin'ny fanaovana asa soa, amin'ny fanaovana fanompoana, amin'ny fiezana maro, tsy matoritory ary tsy mikolo amin'ny zavatra hafa, fa mifantoka tanteraka amin'ny fanompoanan'i Allah ary miezaka tanteraka mba azo ny famondram-pon'i Allah, azo ny famelan-keliny ary tafiditra anatin'ny lisitrin'ireo olona hafitra tsy miditra any amin'ny hafobe fa direction finaly any amin'ny paradisa antsika rehetra inshallah. Zay no fampatsiavantsika tamin'ity androany ity. Isaorako anao ninaraka hatramin'ny farany. Inshallah raha ampitso hitondra video hafa indray. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.